ndaorytsika ijery am'izay le tena fitseriko afaka miresaka tsika rehefa avy eo. Fomba famaky littéraire, dikany hoe littéraire de karazan-dahatsoratra, araky ny karazan-dahatsoratra io zavatra io. Zao rehefa mamaky an'io bokyny Genesis toko voalohany io ianao de misy endrika kanto be de be ao. Hojerentsika zay endrika kanto be de be zay rehefa avy eo. Fa kanto io, fa le izy tsy tonikalona izany ary, fa latsoratra kanto sy mirindra. Zay io Genesis toko voalohany io, zavatra kanto be mihitsy, zavatra resahany ao, mafinaritra be mihitsy, indrindra raha amin'ny teny hébreu. Mialatsiny ho an'izay tsy mahébreu fa zay no maheto anahy ampita aminareo ny hébreu zany. Fa itsika na amin'ny teny gasy ary izy de ivoaka eo ihany le izy fa asehoko anareo ny fomba fijery azy. Ka nefa na izany ary de misy fandraisany amin'ny zava-misy ihany. Any hoe le izy tena mipetraka foana nge hoe zava-maniry aloha de avy eo biby vorona sy ranotrondro aloha de avy eo zay vao biby de mammifère de olona. Tena ohatr'izay mihitsy tokoa ny filaharan'ny zavatra misy zany de ohatr'izay koa ny tantarainy ao zany, na dia misy filaharany amin'ny trangan-javatra ihany, na de tsy chronologique ary io Genesis toko voalohany io, tsy ordre chronologique, tsy zay zany na maiky amin'ny mpanoratra hoe inona ny voalohany, inona ny seho tamin'ny andro voalohany, inona ny seho tamin'ny andro faharoa sy ny andro fahatelo, tsy zay mamaika any Mosesy raha nanoratra an'io izy. Fa efa vita ny faharina, zany hoe après koa izy zay vao mijery de zay vao manoratra. Raha le fanotanitsika tany amin'ny afisy hoe ahoana ny nahafantarany Mosesy hoe zao ny ty voalohany ty faharoa, raha i Mosesy efa teraka tamin'izany. Non, tsy fantany, fa izy efa hitanao ohatr'izao le zavaboary de mijery an'io izy miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina, de zay natonga anazy nanoratra zavatra kanto. Rehefa mahita zavatra kanto ianao de lasa mahavita zavatra kanto. Zay zany io Genesis toko voalohany io. Ny tena tanjon'ny mpanoratra amin'io de aneho ny fifandraisantsika olombelona amin'Andriamanitra. Izy io Andriamanitra io, manahoana ny fifandraisako amin'io Andriamanitra io sy mampiseho ny antom-pisian'ny olombelona. Zay foana moa mitranga hoa hoe tsisy olona tsy manontany hoe avaiza anao inona eto de hoaiza, de avaiza zao tontolo zao de anao inona eto de hoaiza, manontany an'izany de zay anehoana an'izay zavatra zay. Fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny antom-pisian'ny olombelona izay no antony nanamboarana ny Genesis toko voalohany. Tsy nanana olana tamin'ny évolutionnisme Mosesy, mbola tsisy an'izany tamin'izany fotoana izany. Ina ny antony zarana ny faharina ho andro? Fa maninona ny zarainy ho andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, satria tsy resaka andro zay zany io zavatra io. Tsy hoe tsy zay zany ny seho tamin'ny voalohany sy ordre chronologique le izy, fa endrika kanto ny nataony. Fa maninona ny andro ny resahany satria ampatserovana ny andro sabata. Tamin'ny andro Mosesy napetraka voalohany lalàna momba ny sabata, de ampatserovana an'izay andro sabata zay sy hitandremana azy no nanaovana an'io. Miasa Andriamanitra enin'andro de nitsahatra izy andro fahafito. Izay koa no mahatonga antsika hitandrina ny sabata. Rehefa mamaky ny lalàna ao amin'ny Exodus toko faharoapolo nareo dity folo de hitantsika fa mifanaraka amin'ny naharian'Andriamanitra ny lalàna ao. Zany hoe antony etika ara-pitondratena zany nanoratana ny Genesis toko voalohany, fa tsy antony ara-tsiansa akory. Tsy miresaka siansy Mosesy raha nanoratra ny Genesis voalohany, fa fitondratena reo jiosy nivoaka avy any Egypta hiditra any amin'ny tany Kanana reo no nanoratany ny Genesis. De ny anehoany anazy de amin'ny alalan'ny fomba antsoina hoe anthropomorphique. Ny anthropo de olona, morphe de endrika. Zany hoe mba ahafahantsika mahazo an'Andriamanitra de atao amin'ny endrika olombelona Andriamanitra azahoantsika ny zavatra ataon'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra manao zavatra tsara sy mirindra de aseho ohatran'ny olona manao sculpture zany no anehoana azy. Zay le fomba fanehoana fotsiny io, fa tsy milaza izy hoe tena zao le fanaovana azy.
io nalaina amin'ny asan'ny olombelona hoe miasa eninandro de mitsahatra ny andro fafito de zay nalaina koa hoe natao an'izay andriamanitra mba hahatonga ny olona miasa eninandro de mitsahatra amin'ny andro fafito nanoratana an'io dika zany a tsy kronolozika akory ny filaharan'ny andro tsy kronolozika zany hoe tsy milahatra hoe zay nitsoratana voalohany vita voalohany fa misy endrika hafa tiana tongavanao arakaraka mahazava-dehibe azy ny anehoany azy zay zava-dehibe ilaina aloha de avy eo a mitohy ohatr'izay any fomba fanehoany an'le izy hoe matoa ty voalohany de ty tena important de avy eo ty de avy eo ty de avy eo ty na izany raha oa rehefa jerena le izy de misy fandraisany amin'ny siansa ihany a misy tovitovizany amin'ny enoma elisy ihany a sy sisa amin'ny farany a amin'ny heriny amin'ny 17 a promettre nareo fa vitako io de soratako de rivo ariary irina jerenareo amin'ny internet fa mila mandeha tsika satria manjary tsy afaka mivoronareo raha riva fantanina mipetraka de zao hoe ahoana nisy ny ariva sy maraina raha ohatra ka tsy nisy ny masoandro mba ilazana zany hoe tsy andro voalohany a de nisy anina nefany a tsy nisy masoandro akory teo mampisy ny ariva sy maraina nge rehefa miposaka avy any antsinanana masoandro de maraina zay rehefa miletika avy any andrefana izy de ariva zay andro voalohany andro faharoa andro fahatelo tsisy masoandro ka hoana ny ilazantsika andresantsika arabaky teny fa 24 heures io andro io ao a fa style fanoratra fotsiny io zany io ahoana no ilazana hoe andro nefany a tsy eo akory masoandro zay anasaraka ny andro sy ny alina fa forme fotsiny le izy ahoana no avelomany zava-maniry raha tsisy masoandro tsy resaka andro sy masoandro mihitsy zany io na era fa filazanan'izay hoe ty voalohany a important indrindra de avy eo ty manaraka de ty manaraka zay tsy natao amalina ny évolutionnisme tsisy an'izany tam'izany de tsy zany mihitsy ny antony rehefa namaky zany ny olona tam'izany a de tsy niteny izy hoe anka ny évolution nge ianina ny voalohany ianina faharoa e ka ahoany tiany ohatr'izao tsisy an'izany resaka zany a le izy tadidio fa ny baiboly a de nisorata mosesy ho any zanak'israely voaka genesis sorata mosesy ho any zanak'israely voaka avy any egypta ho any amin'ny tany kanana fa tsy nisoratany ho amin'ny faly amin'ny 2018 tsy nieritreritra mifaly mihitsy mosesy hoe ifaly ny rehefa makeny hoe misy évolution am'izany de ataoko fanaraka am'izay io non ho an'ny olona tam'izany nanoratany eny io fa ny principe biblika mampiseho fa marina foana io na ho antsika amin'izao fotoana zao ary ny tanjo baiboly zany de amaliny hoe zao mifanontaniany baiboly valiny baiboly hoe iza sy nahoana qui et pourquoi qui a créé le monde pourquoi il a créé le monde iza nahary lanitra sy ny tany fa manina izy nahary lanitra sy ny tany zay ny valiny baiboly ny valiny ny siansa no mamaliny hoe ahoana comment Dieu créa la terre et les cieux siansa mamaly an'izany fa tsy ny baiboly ny baiboly de milaza hoe iza nanao an'io ary manina io no nataony zany tsy voavaly ny siansa mihitsy zany hoe iza sy nahoana fa ny siansa mamaliny eo fotsiny tompoko sotranao nyfanontaniana misy ny atao hoe ordre de misy ny atao hoe ordre ao a ny ordre voalohany a de le fandaminana sy fandrafetan'andriamanitra ny ordre faharoa de le chronolozika hoe 1 aloha zay vao 2 zay vao 3 zay vao 4 zay vao 5 zay vao 6 ao fa valy fanontanianao zay tsy diso zavatra teneninao de ho hitatsika rehefa avy eo ao fa ny fomba famakina azy tsy 1 vao 2 vao 3 vao 4 vao 5 vao 6 fa arao ny toery fampianarana ao
zao am'izay anomboka any eo am'izay tsika le endrika kanto ao anatin'ny genesis toko voalohany milay io zao misy asa famoronana valo nataon'andriamanitra asa famoronana valo tao anatin'ny eninandro asa famoronana valo ao anatin'ny eninandro jerentsika izy avy eo satria ny andro fahatelo a misy asa roa zay le nyresahanao teo ny asa voalohany a nampisy ny tany izy le ranomasina zany a de naseho any tany a zay ny voalohany de faharoa nampisy ny zavamaniry izy teo amboniny asa roa ny andro fahenina de nanao biby izy de aveo izy nanao ny olombelona zay ny asa roa ao a jereo zany fa ny fahatelo sy fahenina le nylazainao teo a de mifandray ao fandray ireo zany asa valo ao anatin'ny eninandro kanto voalohany kanto faharoa ireo asa valo reo de mirafitra ao anatina vondrona roa telo andro avy zao zany le tsy chronologique ny 1 2 3 zay vondrona voalohany de vondrona faharoa mifanaraka am'izay 1 2 3 zay ny 3 5 6 4 5 6 ho azonareo izy rehefa aveo fa raha tsy azo a mino fotsiny ihany aloha mirafitra ao anatina vondrona roa na telo andro avy izy amin'ny andro tsirairay a de miverina avy reto le akantony aloha ny resantsika rehefa aveo tsika vao milaza ny dikany ny akantony isaky ny andro tsirairay a de misy an'reto zavatra anankidimy reto miverina voalohany a misy ny fampidirana hoe andriamanitra ny teny hoe misy an'izay fampidirana zay daholo izy milay a ny andro faharoa de misy baiko na izy miteny hoe misy mazava na izy miteny hoe aoka ny tany anao an'izao aoka ny anina anao an'izao zay daholo mirindra tsara mihitsy le lahatsoratra no le firindra n'lay zavaboary andro fahatelo de nisy zany misy an'izay daholo le andro rehetrarehetra izy anakenina de nisy zany rehefa avy ny teny andriamanitra name baiko a de nisy le izy faefatra de mievalue andriamanitra ary hitan'andriamanitra fa tsara zany misy an'izay daholo izy ny andro fahenina de mihoatra kokoa satria hitan'andriamanitra fa tsara indrindra zany fa le évaluation mipetraka foana zany hitan'andriamanitra fa tsara zany de mifadimy farany a de ny fotoana avery foana hoe de nisy andriva nisy maraina andro voalohany zany nisy ariva nisy maraina andro faharoa zany mandrapatonga amin'ny andro fahenina kanto zao amjery ianao hoe manina mitovy daholo ohatr' zao ny nanaovany azy mirindra tsara famakiny azy mba efa hitanao ve zany akanto ny tenin'andriamanitra zany fa zany tsy afozako ny tenin'andriamanitra io milay io de eto zany ny atseo an'andriamanitra de zao hoe sady nahary ny fotoana izy il a créé le temps no nahary tao anaty fotoana il a créé dans le temps ao anatin'ny fotoana ny nanaovany fahariana fa andriamanitra ivelan'ny fotoana hors du temps sady nahary ny fotoana andriamanitra nahary tao anatin'ny fotoana zay le dikan'lay nisy ariva nisy maraina andro voalohany nisy ariva nisy maraina andro faharoa zay le kanto zay fa zamaika fa mbola isy kanto kokoa noho izany ipotra ny andro fahenina mivelatra kokoa ny fitantarana ao io ny lava indrindra zany amin'ny andro rehetra ny fitantarana ny andro fahenina satria io ny nahandro nahariana ny olombelona teo andriamanitra aloha tsy maintsy mbola fampiresaka hoe andeha isika amorona olona mitovy endrika amintsika rehefa hianatra ny olombelona tsika ny orinany zay vao miditra lalina amin'io fa zao aloha le akanton'le genesis toko voalohany jerenitsika ny herinandro zany le andro ray roa telo efatra dimy enina fito a zay tonga aty amin'ny andro fahafito a namasinin'andriamanitra zay le tanjony tonga any am'le andro fahafito hoe nitsahatra andriamanitra de nanamasina ny andro fahafito ho andro fitsaharana tiako kanto fahatelo mivery nimpolo ny teny hoe ary andriamanitra ny teny hoe ao anaty baibolinareo izy andriamanitra nanao hoe fa amin'ny dika teny protestanta na fanitsiana fahenina izy de efa nahitsy hoe ny teny parce que dieu adiny ao fa tsy hoe dieu afe nefa nanao le izy any aminareo a de miteny le izy zany tena izy mivery nimpolo io jereo tsara le chiffre
intelo amin'io a miresaka amin'ny olombelona intelo nyteny Andriamanitra rehefa anao ny olona andiny fa 4 fa 7 fa 7 dia intelo nyteny izy ndeha isika dao tsika nanao zao impito ny teny kosa izy momba ny zavaboary ary Andriamanitra ny teny hoe misy mazava ary Andriamanitra ny teny hoe okan'izao anao an'izao tanareo le sifra milay intelo izy ny teny hoe misy ary ny zavatra eny an-danitra ihany ny teneny hoe misy mazava misy ny fanazavana misy ny vorona zavatra eny an-danitra ihany ny teneny hoe misy intelo fa ny impito a dia matoateny hafa ny ilazany rehefa zavatra ety ambony tany le izy dia tsy nataony hoe misy fa na izy ny teny hoe nanao na izy ny teny hoe aoka ny tany anao an'izao na izy ny teny hoe impito samy hafa ny ilazany an'io milay a zany atao hoe mamaky baiboly zareo a dia hitanao le izy tena miteniny ty baiboly te raha mbola io araisinao hoe zavatra masina tsy miteny aminao io Andriamanitra inona zany fa raha raisinao namana io sakaiza ten'Andriamanitra Jesosy Kristy dia namako sakaizako miaraka amiko isan'andro dia manoro zavatra be dia be anao zavatra milay be reseo an'io anao hatreto aloha dia mbola kirana foana mahita hoe tena milay ty Andriamanitra ty milay ty izy atsika impolo izy nanao fer nanao ary n'Andriamanitra nanao an'izao jereo le sifra impolo miveriny impolo ny teny hoe araka ny karazany avy zava-maniry araka ny karazany avy ny trondro araka ny karazany avy ny vorona araka ny karazany avy ny biby araka ny karazany avy fa ny olona tsy araka ny karazany avy ny olona dia raha ihany tovy milay vao mamaky an'izany fotsiny angeanao toa dia miala ny rasisma sy ny rehetrarehetra zany natsaika hoe tsara ho any Genesis toko vola tsara amin'ny baiboly intelo izy no mitsodrano maharoa fara miabetsa mitera mameno ny tany intelo izy no nitsodrano ny teny hoe nahary a dia nampiasainy tamin'ny fotoana anankitelo intelo nampiasany ny teny hoe nahary ho a le miainga avy amin'ny tsy misy a nataony misy dia ho an'ny olombelona izy intelo nampiasainy ny voalohany le hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia faharoa le hoe Andriamanitra nahary ny biby dia ny fahatelo a ho an'ny olombelona intelo miveriny intelo nahary ny olombelona mbola zay tsy hita ao anatin'ny baiboly le tranainy be iny koa fa le amin'ny dika teny protestanta fahitsiana fahenina misy hoe nahary fa nanaovan'Andriamanitra foana ny ao anatin'iny fa samy hafa zany impito ny verina hoe dia nisy zany jereo le sifra milay be a dia nisy zany impitony hoe aritan'Andriamanitra fa tsara zany fa pitony a taovy meody tsara indrindra zany ny io koa ny tongokalo hebreo dia ohatr'izao ny zavatra anomboany azy ihany ny amaranany azy ny anomboany azy hoe ary Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany dia ny amaranany azy a any amin'ny toko faharoa vao hitantsika ao fa satria mitambatra ireo dia miteny izy amin'ny andiny voalohany hoe vita ny lanitra sy ny tany tamin'ny nahariany azy andiny fahatelo dia ty andiny voalohany io no antsoina hoe inclusion ozy izy ao hoe sandwich taviditra ao anaty sandwich hoe Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany a dia vita ny lanitra sy ny tany a tamin'ny naharian'Andriamanitra azy dia eo le fahariana nataony eo avy eo zany makanto an'ity zavatra ity eny tompoko tsotra ay mbola aleritsika tsy teny sinoa io tompo fa teny hebreo ohatr'izao nanorata Mosesy azy vakiko izy Bereshit bara Elohim et Shamaim et Haaretz Bereshit bara Elohim et Shamaim et Haaretz dikany hoe Bereshita tamin'ny voalohany bara nahary Elohim Andriamanitra fatatsika iny ny eta dia zao amin'ny teny hebreo a ny verbe lazaina
mandeha alohan'ny sujet ento milaza verbe mandeha alohan'ny sujet dia indraindray a mety afangarotsika fa ity koa misy anarany ty misy anarany dia sahirantsika hoe izy am'ireo moa zany ny ento milaza sujet ty sa ity dia mba hanavahana hoe ty tsy sujet dia asianany ty eto ty zany famantarana ny antsoina hoe complément d'objet direct na fameno fameno zany ty izy rehefa misy eto ty koa fameno rehefa misy eto dia proof zany fa ty zany no ento milaza lay manao zavatra Andriamanitra zany nahary fa tsy ny lanitra kory tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra Asamaima oet Arets ny tany ty koa zany a COD ty ny sy ny dikan'ity tiako atongavana amin'ny tsy teteny tsy hoe teteny tsy fantatra aminareo a fa rehefa vakinao amin'ny teny hebreo izy satria mbola milaza ny akantony ihany tsika dia misy teny ny andiny voalohany misy teny firy isa 2 3 4 5 6 7 lay tsy amin'ny hebreo ihany zaho vao hita fa tsy hitanao amin'ny teny gasy fa tsy vitan'izay ihany ny andininy voalohany a misy teny 7 ny andininy faharoa misy teny 4 7 indroa zany ny famelabelarana le andro enina andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy faharaiky amby telopolo a misy teny 7 ampitomboana 7 amby 10 gravy hatramin'ny isa tonga dia mirendra daholo io ary zany ny ilainy jios satria tamin'izy nandika amin'ny baiboly tompoko a dia isaina tsirairay ny isan'ny teny amin'ny linina sao dia misy adino satria tamin'izany mbola tsisy photocopie a dia adika tanana dia isaina tsirairay ny isan'ny teny ao amin'ny linina sao misy adino dia zay ny atonga nazana ny isan'io dia rehefa isaina nefa le izy a dia 7 foana firy zay ny 7 efa hitantsika ary tsy vitan'izay ihany fa maranana toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo a dia 7 indimy lay hoe baiboly lay hoe io sakasaka zay tsy amaky anazy a tsy hitanareo izy rehefa any dia zao efa misy eto any amin'ny STE mampianatra teny hebreu sy teny grika dia tongava any farafaratsiny amin'ny 8 marsa dia mahita ny fomba fanaovana azy ianao ny andro telo voalohany a dia fisarahana daholy hitantsika izy rehefa avy eo manasaraka an'izao sy zao Andriamanitra manasaraka an'izao sy zao manasaraka amin'ny maizina sy ny mazava ny abakabaka ambony sy ny abakabaka ambany ary ny tany maina sy ny rano dia ny fotoana andro sy alina io zany a ny aseho aneo nanasaraka amin'ny fotoana izy andro sy alina nanasaraka ny toerana izy ranomasina sy tany l'espace le temps et l'espace ny sarahany ny andro telo voalohany Dieu a séparé l'espace et le temps dia ny andro telo faharoa mameno n'le andro telo voalohany amin'izay eto amin'izay tsika tonga am'le teneny livia teo mameno famenona n'le voalohany le andro telo faharoa itelo mizara roa le izay le lazako hoe telo mizara roa izy teo andro voalohany amin'izay ary inona nitranga fisehoany mazava iteny hoe mazava io dia veriny 4 ao amin'ny andro voalohany fisehoany mazava mba hanavahana ny hariva sy ny maraina io a le hoe nanasaraka ny temps Andriamanitra fisehoany mazava ny andro faharoa fisehoany fanazavana ady faefatra azafady zay mifanaraka amin'ny voalohany sy faefatra le miaraka ty mazava dia ty fanazavana luminaire ty lumière reo fanazavana reo veriny 9 amin'io andro faefatra io zay reo no manapaka ny andro sy ny alina ozy izy a dia reo koa no manazava ny tany iny ny voalohany fizarana faharoa andro faharoa fanasarana ny rano satria ozy izy tsika hoe misaraka le izy tato mazava rano miveriny 5 ny rano eto rano ambony sy ny rano ambany dia mifanaraka amin'io andro faharoa ny andro fahadimy a mbola miveriny 5 ihany ny rano eto intelo azafady ny rano fa io ndray a le rano fiona ny zava-mananainy vorona sy ny trondro tapany fahatelo andro fahatelo
fiseho'ny tany veriny efatra ny tany eo a io tany io mamokatra ny zava-maniry rehetra dia io amin'izay le teneny livia teo mamarina ny le lazainao andro fahatelo ny sokatra ny tany ny zava-maniry a ny andro fahenina mitovy amin'io veriny impolo ny tany fa namokatra ny biby sy ny olona amin'izay izy biby sy ny olona zay hinana ny reto zava-maniry reto ao zay rehefa vesy mbola azavaintsika kokoa fa eto mampiseho fotsiny hoe mbilay izany 1-4 zany miaraka 2-5 miaraka dia 3-6 miaraka zay le hoe groupe roa zara 3 andro avy 3 andro avy ohatra zao le sary zany raha vao manao an'ity ianao dia hainao tsenjery ny lanitra sy ny tany izy aminareo mahay fa za mahay tamin'ny voalohany inona nitranga tamin'ny voalohany mazava zany hoe Andriamanitra nanasaraka ny mazava sy ny maizina ohatra zao fanaovako azy andro voalohany mazava sy ny maizina ty moko maizina ty amintsika gasy nao mazaka mba tsy mety io andro voalohany ty mazava ty maizina misy mazava saran'Andriamanitra mazava sy ny maizina andro faharoa fanasarana ny abakabaka ambony sy ny abakabaka ambany fa dia tadidy a voalohany ohatra zao faharoa ohatra zao tia ny abakabaka ambony tia ny abakabaka ambany io sary io nakakon'io a somaray manao korsa zay ny tsy ahitanareo azy io ao ambany eo izy manao korsa abakabaka ambony sy abakabaka ambany andro fahatelo fisarahan'ny maina sy ny rano sy ny maina ohatra zao hoe nanaovako azy voalohany faharoa fahatelo dia nitohy ny mora kely rehefa avy eo andro fahatelo tia ny rano dia tia maina dia nisa zava-maniry niaraka taminy reo izy ireo zany maizina sy mazava abakabaka ambony sy abakabaka ambany tany maina sy ny anary ny zava-maniry mora kely amin'izay mitadidy ny andro fahefatra ny andro fahefatra fenona fotsiny le andro voalohany ao tia ny andro voalohany mazava sy maizina dia nasiana fanazavana nasiana ponina teo aminaminy a dia lasa ny andro fahefatra zany a tia ny volana tia ny masoandro nahary ny volana sy ny masoandro izy ao dia hainareo amin'izay ny andro fadimy inona ny andro fadimy farinana inona trondro sy ny vorona milay be io vorona sy ny trondro dia ny andro fahenina itsika rehetrarehetra satria namarina nanamboarana ny ponina tato ny biby sy ny iadamaseva zay io ao a tsy teny-tso fa resy lahatra loatra fa nareo tsy haiko na resy lahatra na tsy zany io baiboly io tsara be io dia zao amin'izay ny fandehany eny tompoko aniza hony le fiara menamena numéro dia zao fitadidiana azy zany tapany telo voalohany a ay dia fitsarana ny andro fahafito a fitsarana ny andro fahatito tapany telo voalohany a dia fanasarana zay fanasarana toerana immeuble mazava sy maizina abakabaka ambony sy abakabaka ambany rano sy ny tany fanasarana ary ny andro telo faharoa dia famenona fenona le ina izany teo mazava izany teo maizina masoandro volana vorona raha trondro dia ny olona sy ny biby zay ponina meuble io no mamaly an'le genesis toko voalohany andininy faharoa le hoe ary ny tany dia tsy nisy endrika tohu tsy nisy endrika dia nasiana endrika tamin'ny alalan'ny fanasarana azy ao dia ny ray inona sady foana
dia ny fenona le beau Dieu est un artiste. L'artiste des artistes. Ary zany tsy avozako azy. Na mafy ary ny fiainako toy mbola milay zany Jesosy marary fa milay. Tamin'ny voalohan'Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, aizina ny teo ambonin'ny lalina ary fanahin'Andriamanitra ny nanomba teo ambonin'ny rano. Io le tsy nisy endrika sady foana io le izy tamin'ny voalohany, fa nataony nisy endrika avy eo dia nataony feno zavatra teo. Dia zay ny lazain'ny Isaia 5:7-8 hoe izao ny lazain'ny tompo izay nahary ny lanitra, izy no Andriamanitra izay namolavolany tany, io ny lanitra sy ny tany ka nahavita sy nampiorina azy, tsy ho tany tsy misy endrika akory nahariany azy, fa nasiany endrika io ary no volavolainy mba honenana. Voavaly reto rehefa vita n'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Zany tompo, tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra hafa mavita an'izay. Lesona ara-pana aingana be mihitsiny dia miresaka tsika avy eo. Tsy mampianatra amin'ny fomba nahariana ny Genesis toko voalohany. Comment Dieu a créé les cieux et la terre. Tsy zay, tsy comment no ampianariny Genesis toko voalohany. Tsy mitantara an'izy chronologiquement izy hoe ty d'abord après ty. Tsy zay ny tantarain'ny Genesis. Fa milaza ny asan'ny tenin'Andriamanitra izy. Ny tenin'Andriamanitra ny nahariana izao tontolo izao. Fa tsy ny tenin'Andriamanitra fotsiny, fa misy verbe anankiroa hafa ihany koa dia nanao sy nahary. Tsy vitany hoe ny teny fotsiny Andriamanitra zany, fa nisy fotoana izy nanao ary nisy fotoana izy nahary. Zay ny verbe ampiasainy ao dia mila jerentsika ireo nanao nahary ny teny ireo ao anatin'ny fahariana. Ka ny cadre zany, cadre hitantarana an'le izy dia ny herinandro 6+1, 6 miasa, ny ray mitsahatra. Dia anehoana karazan-javatra tamin'ny fahariana koa eo hoe misy karazany ny fanavahana ny mazava sy ny maizina, ny rano ary ny tany. Dia vokatra avy amin'ireo. Zay ny asehoany ao. Dia le izy nalamina sy narindra araka ny andro. Nanamboatra izy nanasaraka dia nameno. Nanasaraka dia nameno. Nanasaraka dia nameno. Dia mampiseho izy hoe niasa Andriamanitra aloha dia avy eo nitsahatra. Ny olantsika mitsahatra aloha dia avy eo miasa. Kamo be mihitsy tsika alatsinainy hiasa satria nitsahatra tsika maly. Fa raha miasa tsika aloha dia mitsahatra amin'izay sabotsy lahady dia mazoto tsara tsika alatsinainy. Fa zay fiasan'Andriamanitra. Dia fiteniko foana ho amin'ny mpianatra. Mpianatra ho dia fanohatra amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nahary tao anatin'ny 7 andro dia nitsahatra izy tamin'ny andro 9 andro dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Fa ny mpianatra rehetra manao repos izy amin'ny 9 andro dia ny andro 7 izy vao mamita ny devoirany rehetrarehetra. Izany izaho koa tao anatin'izany tamin'izaho mpianatra. Ny famakiantsika zany no tokony hifanaraka amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ny tenin'Andriamanitra no hifanaraka amin'ny contexte iainantsika. Prinsipa famakiana baiboly foana zany. Inona ny lazain'ny tenin'Andriamanitra aloha dia manaraka an'iny ianao. Fa tsy hoe inona ny tiako atao dia mitady tenin'Andriamanitra hanohanana azy. Fa mahita foana ianao raha vao zay. Fa tsy zay izy. Mahafinaritra koa anatin'io dia tsy miady hevitra amin'ny fisian'Andriamanitra amin'ny baiboly. Afa izy Andriamanitra tonga dia mipetraka ary Andriamanitra na tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tonga dia misy Andriamanitra. Tsy débat zany. Tonga dia misy Andriamanitra. Ary rehefa misy izy dia ny asany voalohany dia nahary ny lanitra sy ny tany. Dia izy manapaka ny zavaboary rehetra, tsy ohatran'ny deisma zany hoe nahary izy dia lasa, fa mbola izy ihany no mitantana ny zavaboary rehetra. Dia izao koa ny ampianarin'ny Genesis toko voalohany. Tsy Andriamanitra ny kintana, tsy Andriamanitra ny biby, tsy Andriamanitra ny vato, tsy Andriamanitra ny hazo, fa zavatra nohariana. Ce sont des créatures. Zany ny zavatra olana tamin'izany andro tamin'ny
Genesisy raha tany Egypta ny zanak'Israely dia Andriamanitra ny masoandro, Andriamanitra ny kintana, Andriamanitra daholo ny omby sy ny rehetrarehetra tany Egypta. Fa natona taony Genesisy toko voalohany dia anaovana ny sain'ny zanak'Israely hoe non, zavaboary reny fa Andriamanitra pahary. Zany tsy ilaina horoscopy, ninona fiasan'ny kitanany avy aloha izy asa, fa Andriamanitra no mitatana ny fiainanao fa tsy kitana. Tamin'izany zay io fotoana betsaka ny firenena mivavaka tamin'ny masoandro tamin'io fotoana nanorata Mosesy azy io. Zay ny problème fa tsy évolution. Nentina idivana amin'ny théologie ny Genesisy toko voalohany. Andriamanitra dia ivelany zavaboary. Tsy ao anatin'ny zavaboary, tsy anisan'ny zavaboary Andriamanitra, fa nahary ny zavaboary dia ivelany io, tsy azo topoina ireny. Tsy haiko zany, tsisy dikany ve zany rehefa tsy mamaly ny évolution izy. Dia ny ampianariny Genesisy toko voalohany koa dia hoe manana antom-pisiny zao tontolo zao, tsy hoe nisy ho azy io fa nisy mpamorona io ary misy antony naharinan'io. Ary na nanaovana an'io dia vokatry fandaminan'Andriamanitra le firindrana nataon'Andriamanitra. Écosystème ozy fitentsika azy, fa rehefa mijery an'le Genesisy teo ianao tena hitanao hoe mikatone zany, milay zany fanaovan'Andriamanitra azy zany, vokatra fandaminana. Dia na izany ary ny tsy azo adonoantsika fa nisy ny nanimban'io zavatra io dia ny Genesisy toko 7 ny fahalavona sy ny fahotana. Ny tontolo zany dia mampiseho fa misy mipaharina, na nisy ary fahalavona dia vao mijery ianao dia mahita hoe misy pahary zao zavatra rehetra zao fa tsy kisendrasendra. Ary zao zavatra rehetra zao dia noharian'Andriamanitra tamin'ny teniny, fa tsy teniny ihany ozy isika fa nanao koa izy ary indraindray koa izy nahary. Dia raha naharian'Andriamanitra amin'ny teniny zao tontolo zao dia tsika olona kosa nantsoina nambarana izay asan'Andriamanitra zay amin'ny alalan'ny teny ataontsika. Ny ohatra voalohany dia zao: rehefa nahary ny biby Andriamanitra dia tsy nanome anarana biby, fa ny olona ny nasaina nanome anarany biby tsirairay avy. Ny teny izy hoe nahary ny biby dia ny olona ny nanao azy. Dia ohatr'izay koa io zavaboary io dia nandrasany ianao hiteny ilaza ny hatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'io zavaboary io. Zany ampianarin'ny Genesisy toko voalohany. Tia le hoe i Adama ny nasainy nanonona ny anaran'ny biby tsirairay avy fa tsy izy. Dia zay ny antom-pisian'ny tolokalo sy ny siansa. Ny antom-pisian'ny tolokalo dia aneo hoe tsara le Andriamanitra pahary, dia asehonao amin'ny endrika kanto zay hatsaran'Andriamanitra pahary zay. Ny asan'ny siansa dia maneho hoe le Andriamanitra pahary io dia nametraka ny lalàna eto amin'ity zao tontolo zao ty no hariany ity. Dia ny anjaran'ny siansa nitady fotsiny hoe misy zany loi de pesanteur, fa raha tsy nenjeran'ny paoma ny lohan'ny Newton tsy nalalan'izany le ry, fa soa ihany fa nenjera teo ambony lohan'ny paoma. Dia nanomboka teo siansa rehetrarehetra milaza fotsiny le zavatra efa nataon'Andriamanitra tsara, dia milaza fotsiny hoe ahoana ny natonga izany. Mifameno zany ny siansa sy ny tononkalo sy ny baiboly. Dia ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra koa dia hita fa tsara zany. Dia io ny atao hoe anthropomorphisme, anehoana hoe afa-po izy, fa mbola mihoatra lavitra noho le olombelona hoe rehefa navita zavatra ianao dia afa-po amin'iny zavatra iny hoe tena mbolay kosa ity nataoko ity dia ohatr'izany koa ny nataon'Andriamanitra, mihoatra lavitra noho izany ary nataon'Andriamanitra. Dia izay zavatra zay koa dia anisan'ny ampianarin'ny Genesisy dia ny fanoherana ny olona izay milaza hoe ratsy ny materialisme, ny gnostika zany tena mpanao an'izany. Gnostika dia milaza hoe ratsy ty zavatra hita maso, fa ny ara-panahy ihany no tsara. Dia Genesisy dia manohatra an'izany, satria toetran'ireo olona ireo mizara roa rehefa avy eo. Rehefa ratsy ny vatana fa tsara ny fanahy, dia na le olona manao fifehezantena tafahoatra, ascetisme, tsy mihinan-kanina, tsy maninona, tsy manao inona, tsy manao ny rehetrarehetra, fa hoe ratsy zany. Na le olona manao fafinaretana zay mahatsara azy rehetrarehetra satria tsisy idiran'ny ara-panahy amin'izany fa mifanahy tsara foana. Fa matoa Jesosy Kristy tonga olombelona hita maso dia tsara ny zavatra noharian'Andriamanitra, tsara ny matière,
fa tsy ratsy ny fahotanany ratsy zao nataonyreto mpampianatra sandoka reto amin'ny Timoty voalohany toko faefatra andininy fahatelo sy faefatra mandrara tsy hanambady izy reny ary mampifady anina zay nataon'Andriamanitra ho an'izay miny sady malala amin'ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Genesis toko voalohany no ahafahanao mahazo n'izany zavatra tian'izany ambara. Raha tsy zany ianao dia tsy mahazo manao zao, tsy mahazo manao zao, tsy mahazo manao zao foana ny fiainanao. Faraparany ny olombelona dia zavaboarin'Andriamanitra. Tsika olombelona dia zavaboarin'Andriamanitra. Ny fisianao dia fanomezana. Ton existence c'est un don de Dieu et un don précieux. Fantatrao ve zany? Mba misaotra an'izany ve ianao? Tsy isy nangataka ho teraka zany fa teraka ianao aloha. Mampimenimenina anao foana dia fiainanao nefa fanomezana tsara fa amin'Andriamanitra io. Sitrak'Andriamanitra ny nisianao. Na fomba ahoana ny naterahanao dia sitrak'Andriamanitra ny nampiasainao eto ambonin'ity tany ity. Noho izany tsy voatery hiezaka nampirofo ny fisianao ianao. Tapatapa be foana mba ho hita hoe ty miezaka manao zavatra mafy be foana mba hita hoe ty miezaka manao zavatra tsara be foana mba hita hoe ty gafigafy be foana mba hita hoe ty tsy mila manam-pirofo an'izany ianao fa sitrapon'Andriamanitra ny fisianao dia ekeo zay hiaino am-pitiavana sy am-pifaliana ary ampakasitrahana izay fisianao zay. Fahatelo raha zavaboarin'Andriamanitra tsika dia nataon'Andriamanitra ho misy fetra. Karl Barth no miteny hoe ny fetran'ny olombelona dia io tsy ahafahany mifandray amin'Andriamanitra fa ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra misy fetra. Misy fetra ny azon'ny vatanao atao, misy fetra ny azon'ny sainao atao, misy fetra ny azon'ny fanahinao atao. Dia ekeo zay fetranao zay. Rehefa hitanao ny fetranao dia ozy izy ianao tsy maintsy mila mpamonjy dia eo ianao mitady an'i Jesosy Kristy. Fa raha tsy hitanao ny fetranao fa mbola mafy be ianao dia tsisy ilanao an'izany Jesosy zany fa aloha izy tantara fotsiny hipetraka eo. Fa zavaboarin'Andriamanitra ianao fa nohariana hitovy endrika amin'Andriamanitra ihany koa. Ina ndika zany? Mbola hianatra be dia be tsika fa tsotra fotsiny lazaiko. Tsy biby ianao. Tsy mitovy amin'ny biby ianao. Tsy araka ny karazany avy nanarian'Andriamanitra anao fa iray mitovy daholo tsika tahaka ny endrika Andriamanitra. Ary ny mampitovy endrika amin'Andriamanitra dia solon-tenan'Andriamanitra tsika zany natao hikarakara ny biby. Anapaka amin'ny biby izy anjaka amin'ny biby fa tsy natao anjakazaka amin'ny biby fa natao hikarakara ny biby sy ny zavaboary. Fa mamono teny tsika rehefa manjakazaka amin'ireny satria tsika dia solon-tenan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Zay ilay hoe endrika Andriamanitra, solon-tenan'Andriamanitra. Ary veritsika ihany mitovy avokoa ny olombelona rehetra. Tsy isy lehilahy ambonin'ny vehivavy, tsy isy fotsy ambonin'ny mainty, tsy isy mpanan-karena ambonin'ny mahantra fa samy nohariana araka ny endrik'Andriamanitra tsika. Jakoba toko 7:7 dia miteny izy momba ny lela hoe izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ny lela ozy izy no isaorantsika ny tompo ary ny lela ihany koa no hanozonantsika ny olona zay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Gravy anie zany. Io olona hozonina ho painao io noharian'Andriamanitra araka ny endriny io. Nampanoto ohatrin'inona ary io dia nohariana araka ny endrik'Andriamanitra foana io olona io. Zay mahatonga antsika tohana foana rehefa mahita olona maty satria tsy natao faty ny olona fa ny fahotana no mahafaty azy. Ny fahotana dia tsy manana foana ny endrik'Andriamanitra akory fa endrik'Andriamanitra foana ny olona nampanota azy. Saingy izao rehefa pino ianao dia nitendrena hitovy endrika amin'ny Kristy dia ny zavatra rehetra miara-miasa ahatonga anao hitovy endrika amin'ny Kristy. Zany hoe mimasina ohatran'ny Kristy, mimarina ohatran'ny Kristy, mifandray amin'Andriamanitra foana ohatran'ny Kristy, mahalala an'Andriamanitra ohatran'ny Kristy. Neny fa na dia any an-danitra raha vao tena tanteraka izay fitoviana endrika amin'ny Kristy zay. Any an-danitra tsika rehefa mahita azy fasafasa vao tena mitovy aminy. Fa zao aloha tsika dia mbola mandroso makany amin'ny fahatanterahana fotsiny fa tsy mety ho tanteraka. Ka raha mahita olona tsy tanteraka ianao aza lazaina fa tsy pino izy. Ary rehefa tsy tanteraka ianao dia aza milaza hoe very famonjena. Fa raha manana an' Jesosy Kristy ianao dia manana fiainana mandrakizay. Farany dia farany
maneho modely mpiainana koa ny genesis toko voalohany a ifandresantsika teo miasa eninandro de mitsahatra ny andro fahafito miasa eninandro de mitsahatra ny andro fahafito izy ny exodosy vakitsika efanefany fa inemana nanaovan'ny tompony lanitra sy ny tany rahamasina mba am'izay rehetra ao aminy de itsahatra izy amin'ny andro fahafito izany nitahin'ny tompony andro sabata sy nanamasinany azy rehefa tsy miasa ianao rehefa tsy mamokatra ianao mila azotsika zany de nidikan'izany de zao hoe mandray ny fanomezan'andriamanitra eto am'izao tontolo zao tsy mizesta tsony ianao hoe zanambola angenina tonga nanahazo vary na iza niasany na tonga namahazo vary na iza manao an'izao mahazo an'izao fa na tsy miasa renao men'andriamanitra anao ihany io amen ka na tsy manao amenna renao men'andriamanitra anao foana io za matahotra ndray andro mety tsy omeny fa meny foana io fa tsisy zany hoe matinony zany de manaiky rehefa mitsahatra ianao de mila manaiky hoe tsy miatro zany zao tontolo zao tsy tapitra zao tontolo zao rehefa tsy miasa fa andriamanitra miasa foana na tsy miasa renao tsy resaka ho an'ny kamo zany fa resaka ho an'ny miasa zany hoe mila mitsahatra ary ho ana zany tsy vitako ty fa ty ny farany de farany oatra misy fiandohany zao tontolo zao andikany de tsy maintsy misy efarana ihany ko ary rehefa misy fifarana de isy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao saingy ny makany amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao de ny olom-baovao ihany zay ahoana maha olom-baovao anao Korintiana faharotoko fadimy amin'ny fahafito ambin'ny folo hoe raha misy olo amin'ny Kristy de olom-baovao izy ny tiany Paoly lazaina amin'io de ktisisy amin'ny teny frantsay izy mazava kokoa hoe nouvelle création lasa fahariana vaovao ianao rehefa ao amin'ny Kristy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao reo mahatonga anao olom-baovao mandova an'le lanitra vaovao sy tany vaovao ao amin'ny Kristy ihany efa nikenao ve zany Jesosy Kristy zany manana ny fandraisana amin'izany Jesosy Kristy zany ve ianao efa olom-baovao ve ianao amin'ny fiainanao tsy niezaka nanao zavatra naniova asa ny dikan'izany olom-baovao zany ianao ihany ny fiainanao fa manana ny Jesosy eo anatin'ny fiainanao ianao de andova ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ianao rehefa avy eo misaotra antsika naharitra hatrany farany fanontaniana fanamariana fanampikevitra